dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana fo izao. Ilohan'ny zavatra rehetra dia andeha hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray io, mangorakoroka tokoa ny fonay ankehitriny, manoloana ny toe-javatra misy, manerana ny ty izao tontolo izao ty satria manomboka mitady hiverina ny zavatra mitranga heritaona lasa izay, satria may mahazo vahana indray ny valana retina. Ry izany indrindra no iantsonay ny anaranao, mankataka ny alehibe ny fandramponao tompo, mba hijery anay tsy araky ny faratsinay fa araky ny faharom-ponao sy ny fitiavanao. Mamindrafo aminay tsiraray avy ary mamela ny elokay. Ankehitriny raha ndray ny teninao izay dia teny mitondra fahasoavana, fiarovana, fitahiana ary ny fanahinao masina no angatanay mba hiasa ty anatinay tsiraray avy. Mba hatonga anay tompo tsy hanamina fo manoloana ny zavatra mitranga, fa hamantatra kosa ny hevitra ao ambadika izany rehetra izany, satria tsy misy zavatra tonga ho azy ety amin'ity izao tontolo izao ty, fa na soa na ratsy hevitra heverinao fa tonga fiadananao anay fa tsy hatonga loza raha manaiky izahay. Dia tareo lalina marina mandrakariva izay mba anaiky ny fiapetra rehetra izay apetraka ao. Dia mitenena araka ny fombanao ray eo fa mihaino izay mpanomponao, ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny Pasika izao, ary manomana ho amin'izany fotoan-dehibe izany. Kanefa tsy azody tsy hita ny zavatra mitranga heritaona lasa izay, satria ny vanim-potoana mialohan'ny Pasika, mandra-pahatonga ny Pasika tamin'ny heritaona, dia vanim-potoana fisaonana, vokatry ny loza izay niasa tamin'izao tontolo izao. Betsaka ny dringana, betsaka ny fahafatesana, ary tsy afaka nanao na inona na inona izao tontolo izao, fa niditra tamin'ny fihibohana tanteraka, na dia ny fiangonana aza, da antsika taratra, ary natrehantsika ny ainatsika teto amin'ny firenena izany, fa tsisy mivavaka mihitsy, tsy afaka mivavaka, vokatry ny toe-javanisy fa mihiboka avokoa. Ny fitaintainan'ny vahoaka rehetra manerina an'izao tontolo izao indrindra teto amin'ny firenena, tonga tamin'ny fahakeviana tanteraka mihitsy, ary betsaka raha ny eritreritra hoe izao ngamba ny fotoana farany hatongavan'i Kristy sy haravany ity izao tontolo izao ity. Kanefa no famindrampon'Andriamanitra lehibe, dia nisy ny tao fitsarana vetivety ny loza izay nitranga tamin'izany vanim-potoana izany. Verina ny sokatra avokoa na ny mpivarotra, na ny asa, na ny fiangonana, ary tao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa ny hafatra izay napetraka dia mba hitohizany tsiraray avy amin'ny fanajana ny fiapetra, mba tsy hatonga ny loza hiverina, na dia tsy mbola resy aza heritaona lasa izay. Ankehitriny ao anatin'ny vanim-potoana ny Pasika tsika izao, zavatra manaitra dia tohatra ny miamindrongatra indray ny valana retina, ary mihamafimafy kokoa noho ny tamin'ny heritaona. Ny fahasaingy ny isaoran'Andriamanitra dia hoe mbola azo lazaina hoe voafehy izy ankehitriny, na dia hita fa may misondrotra tsikelikely ary ireo olona tratra ny valana retina, ireo olona maty. Ary izany zavatra rehetrarehetra izany tsy tonga ho azy, fa Andriamanitra te hampitodika antsika amin'ny tenantsika mba tsy hanadonontsika ny lasa, mba fa atsika mieritreritra ny zavatra tokony ho tanterahantsika manomboka izao. Hita taratra any amin'ny firenen-kafa efa miditra ao anatin'ny fihibohana, ary raha tsy misy ny fitandremana na eto amin'ny firenentsika aza, dia mety hiverina indray ny zavatra mitranga tamin'ny heritaona hiditra ao anatin'ny fihibohana,
ary manoloana n'izany rehetrarehetra zany fitaintainan'ny olona hoe inona indray ny zavatra hitranga. Fa raha tena kristianina marina tsika dia tokony hisintona lesona ny amin'ny zavatra mitranga rehetra, satria raha miverina tsika mampatsiaro ny toe zavatra misy sy mahatsiaro ny zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly. Ny vanim-potoana ny Pasika dia vanim-potoana fanafahana, vanim-potoana famonjena ny olona mba tsy ho tratry ny loza. Kanefa mialohan'io Pasika io raha ny baiboly no jerevantsika dia nisy loza efa niatra tao amin'ny tany Egipta ary tao ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Kanefa manoloana ny zavatra mitranga dia Andriamanitra mitsinjo ny olona izay mitaraina aminy, ary nampitondra teny fampanantenana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, fa hidina izy hamonjy hanafaka mba tsy hiara-ny loza ny zanak'Israely. Kanefa tsy afa-misaraka amin'izay le hoe ny fanafahana izay nataon'Andriamanitra dia miaraka ihany koa amin'ny loza izay mitranga, satria hitantsika ny tantara tao amin'ny tany Egipta fa mialohan'ny hahatongavan'ny Pasika dia nisy loza fandimbindimby nanjo ny tany Egipta rehetra ary fahavolombelona n'izany ny zanak'Israely. Ary Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra loza be mila voatsiary, fa nampafantatra ny sitrapony na tamin'ny Egiptianina aza mba hanekeny ny Egiptianina ny fahefan'Andriamanitra, satria tsy hoe firenena jentilisa ireo ka hoe nodin'Andriamanitra tsy hita ka notehirizina ny fandringanana, fa ny tanjonakendren'Andriamanitra dia mba ny tany rehetra mihitsy no tafaverina anaiky ny fipetrapetrak'Andriamanitra raha tsy te hahita loza. Fa saingy nanamafo ny Egiptianina tamin'izany vanim-potoana izany, tsy nino fa Andriamanitra no afaka miaro azy, fa nanantena ny heriny, ny tanjany, ny fahefany, ny voninahiny, ka niezaka mihitsy nanohatra ny fipetranapetrак'Andriamanitra, loza niatra ary tao anatin'izany tanan'izany ny zanak'Israely. Ho an'ny zanak'Israely kosa nefa nisy ny fipetranapetrак'Andriamanitra, satria tsy maintsy hanendry fotoana Andriamanitra hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely. Ary ny akamaroan'ireo olona ireo izay tsy mahatoky an'Andriamanitra dia ny Egiptianina zany dia ho borifon'Andriamanitra, fa tsy afa-manoatra izy amin'ny herin'ny tena. Avelan'Andriamanitra hieritreritra fa tonga ao amin'ny faratapon'ny hery mihitsy ny Egiptianina no tonga ny fandringanana tanteraka. Ary izay no natonga antsika misintona lesona hoe ny Pasika tsy tongatonga ho azy, fa matoa misy ny Pasika dia misy ny loza mananotanana efa miatra fa mbola tsy maty, na loza efa hiatra. Kanefa mizaha toetra Andriamanitra hoe manahoana ny toe-panahin'ilay olona, hiverina tanteraka aminy ve sa tsy? Fa raha tafaverina aminy amin'ny alala ny fanajana amin'ny fipetra dia misy ny fiarovanaNdriamanitra. Fa saingy niny nampitsofina ny zanak'Israely dia ho natrehan'izany. Raha mitodika amintsika amin'izao vanim-potoana izao dia izay foto-kevitra ny Pasika izay tsy miova. Ary matetika rehefa akaiky ny Pasika dia tsy maintsy misy ny korota, tsy maintsy misy ny famafisam-po, tsy maintsy misy ny fanadonoana an'Andriamanitra. Indraindray ohatra ny mahatsiaro ny tenin'ny Isaia mpaminany any amin'ny Isaia 7:20, ny andininy voalohany, raha mieritreritra ny toe-javatra misy lasa izay lasa taka ny rindrin-dasa tsy tsaroana ny loza efa niatra, ka manjeny ny andro lava ny olona tady korotana vetsy averoa. Dia hozy Isaia hoe iza moa mba neny ny tena nampitondraina anay. Eny fa na ny kristianina raha rehefa ilazana hoe zao zavatra mitranga izao ange zavatra tsy tongatonga ho azy fa avelan'Andriamanitra hitranga mba eritreretin'ny olona, dia matetika valitenin'ny kristianina mandeha matetika hoe aiza zao zavatra izay loza mitranga rehetra ve, loza ara-boajanahary ve, dia ho avy amin'Andriamanitra daholo no mahatonga an'izany. Ny loza tsy dia avy amin'Andriamanitra loatra, fa vokatry ny fandavan'ny olona n'Andriamanitra no mahatonga ny loza, tahaka ny tany amin'ny tany Egipta. Ny fiodinan'ny olona tamin'izany vanim-potoana izany ary tsy afabela tamin'izany ny zanak'Israely, satria milohan'ny fanafahana azy dia nisy ny loza ny anjato tanina, nogejain'ny Egiptianina, nampijalian'ny Egiptianina, nampahorian'ny Egiptianina, ary izay no lasa kofehy
ny sitona azy mba hitodika amin'andriamanitra ka nangataka famonjena tamin'andriamanitra dia namaly vavaka andriamanitra sy hoe marina ny zanak'Israely fa diso ny zanak'Israely fa rehefa nandinika ny tenany dia miverina tamin'andriamanitra dia tonga ny teny fampanantenana tamin'izany vanim-potoana izany fa ho an'ny Egiptianina nanamafy atika izy ozy ny filazan'ny soratra masina nanamafy fo faharoa ka tsy nihaino ny afatr'andriamanitra dia tonga tamin'ny vanim-potoana voatenin'andriamanitra fandringanana no niatra tamin'ny Egiptianina fa famonjena kosa ho any zanak'Israely kanefa ilay fomba nataon'andriamanitra tao anatin'ny famonjena dia tamin'ny alalan'ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema izay paska voalohany tandrema ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta tamin'ny alalan'ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema izay tandindony famonoana ny Jesosy Kristy ihany koa ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema io nanavitra ny zanak'Israely ka natonga azy voaro afaka tamin'ny loza ary tafavoaka tao amin'ny tany Egipta fa saingy tsy mbola tany amin'ny tany Kanana fa mbola misy lalana izay nitondran'andriamanitra azy tany anefitra mba ho fanamboarana fanefena mba tonga ny zanak'Israely tena ankatoa tanteraka ny tenin'andriamanitra mba tonga azy ahatsiaro hoe nanahoana ny fiainanareo tao amin'ny tany Egipta tsy nitondra soa fa korotana fangejana fanandevozana ny tao ka raha teo afaka amin'izany dia mila mandray fanapaha-kevitra entitra ary ny paska dia fandraisana fanapaha-kevitra hiala amin'ny loza raha ara-baka teny mba ho afaka fa raha hidirana lalindalina fanapaha-kevitra hiverina tanteraka amin'andriamanitra mba hitsinjo ny fiainana mandrakizay satria tsisy zavatra azo enterana ety amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny lafiny anankiray ny paska dia vavan'andriamanitra miteny amin'ny olona hoe tsy maintsy horavany ity zao tontolo zao ty izay manana ny toetran'ny Egipta dia tsy gakytsika amin'izao vanim-potoana izao ao anatin'ny vanim-potoana ny paska tena mitombo ny adilahy ny korontana fa mafisakatoka satria manjeny ny andro lava ririnidasa tsy tsaroana ny zavatra lasa ka tsy mieritreritra fa misy loza indray ange efa homanin'andriamanitra andripahana ny olona fa saingy matetika mitoetra ny zanak'olombelona dia nandeha ambara aminy ara hoe raha mitoy amin'izao ratsy ataonareo zao ianareo dia zao ny loza enjady aminareo mbola tsy miatra ny loza dia indraindray manamafo ny olona hoe aiza zany ve dia ho marina fa matetika amin'ny vanim-potoana efa miatra amin'ilay olona ny loza zay vo resy lahatra tanteraka hoe marina ihany ilay tenin'andriamanitra kanefa ny atahorana dia zao raha miatra tokoa ny loza zao dia tara loatra ny nenina satria ny nenina tsy olohananatra fa orinan-datsy men'andriamanitra tsika indray mipaska tsy afaka nitandrina an'izany tsika tamin'ny heritaona tsy mbola fantatra ny amin'izao vanim-potoana izao fa raha io toe-javatra misy io ka raha memindrongatra ny valanaretana ny fifarana inge tsy maintsy hiditra ny fihiboana indray mba ho fitandremany kanefa tsika mivavaka amin'andriamanitra hoe mba tsy ho zany zavatra nitranga tamin'ny heritaona izany no hitranga amin'izao ka raha afaka tsika hitandrina ny paska indray amin'ity vanim-potoana ity dia firy amintsika nandray lesona satria tamin'izany vanim-potoana izany ny heritaona lasa na ny fiangonana rainge tsy afaka mivohy izay natonga antsika nyresaka mihitsy hoe fampieritrretan'andriamanitra ny olona rehetra na mivavaka amin'andriamanitra izy na tsy mivavaka indrindra ho an'ny kristianina maninona andriamanitra tena sandrin'andriamanitra mihitsy ange no nitsotra nanakatona ny fiangonana rehetra ary misy antony izany raha nandeha mahitsy ny fiangonana rehetra afaka ny sokatra fa aleo asiana mafy ny tena tsika kristianina tsy nandeha nahitsy sika kristianina dia zao navelan'andriamanitra hipoka mba handiny tena hoe lalana ny zorantsika ve fanaraka tamin'ny sitrapon'andriamanitra satria ho avy ny paska ary ny famarinana ny paska dia zao fahatsiarovana ny fahafatesana ny Jesosy Kristy nanao antso sika teto namperitreritra ny fiangonana avereno amin'ny laona ny famarinana ny tenin'andriamanitra aza misy hovany fa ny paska dia marika ny fahafatesan'ny Kristy ary izay fahafatesan'ny Kristy izay no antoka azahoantsika fanafahany fa ho avy ty ny paska enganenga mba hisokatra daholo ny fiangonana siry amin'ny fiangonana ny tena hahatsiaro ny fahafatesan'ny Kristy
ao anatin'izay pasika zay isaintsaina andiny tena iverina ho amin'ny marina hiala amin'ny lasitra fototrana azatra zay tsy voasoratra ao anatin'ny soratra masina fa raha fa tena dinihana ange nytoejavatra misy sy ny loza miatra manerina an'izao tontolo zao ao reo olona minimikipy taka ny egiptianina manoloana ny afatr'andriamanitra fa ao ihany koa ny kristianina zay toa mivavaka kanefa tsy manaiky ny famarinany tenin'andriamanitra dia vao maika memafy ny loza menjady amin'ny olona tsiraray avy zao ny vanim-potoana mety andraisana fanapaha-kevitra tena iverina ho amin'ny lonina mba tsy hatonga antsika amilivily midrafo-pamonjena napetrak'andriamanitra satria tsy sitrak'andriamanitra ny atonga ny loza manerina n'ity zao tontolo zao ty ary matony nisy ny loza ozytsika tamin'izany tsy hoe loza nalefan'andriamanitra vokatry ny etraketraka nataony fa vokatry ny fiodinan'ny olona vokatry ny faratsian'ny olona no mahatonga ny loza ary matony miomboka ny loza amin'izao vanim-potoana zao dia aleo tsy manamariteny mbola misy manamafy fo mbola misy niny manadino mikapoka nataon'andriamanitra misy manao atsirambina ny fipetra napetraka rehetra tsy tonga tonga azy nge ny fipetra takiny ny firenena ho tandremana amin'ny sehatra ranofo anaovy ny arovava ovina ajao ny elanelana ray metatra aoka samy hitandrina amin'ny fanasatanana sy ny zavatra maro isan-karazana zay tokony ho tandremana fa entin'andriamanitra mpisaintsainana ny olona eo amin'ny sehatra ranofo raha vitatsika no manatanteraka manaja n'izay fipetra zay afa-tsy ny olona mafy rehefa andriamanitra no mametraka fipetra mba firy amintsika ny mankatoa ny fipetrapetrak'andriamanitra satria raha vao tsy le marina rahatsoratra masina no zavatra ho raisitsika tsy maintsy tonga foana ny loza vanim-potoana mety zao re olona mba tena iverenana marina amin'andriamanitra ndra ho sanatra an'izany vao maika miombo memafy ny loza hiatra manerina n'izao tontolo zao indrindra eto amin'ny firenetsika satria ho avy ny pasika zay tandindo ny fanafahana taon'ny jesosy kristy tamin'ny alalany nanolorany tenany teo amin'ny azo fijaliana ary zay indrindra ny tokony hisaintsainantsika tokony ampitsahatra ny tsy fifankatiavana ny korotana ny fifanenjehana fifanaratsiana fanasoketrana filazana lainga avetsy averoa mba hampivarahontrana ny fonony olona rehetra tsy sitrak'andriamanitra zany rehetrarehetra zany ohatrany mahatsiaro mandrakariva ny teny ao ampitoroteny hoe saingy tsy taterahana vetivety ny famalinany ratsy atao zany ny kirizan'ny olona ozy amin'ny fanaovan-dratsy ary araka ny nambarako teo hoe indraindray misy afatra tena avy amin'andriamanitra apita loza nke no hiatra amin'ny olona zay tsy minimikipy manoloana ny afatr'andriamanitra fa saingy tsy mbola miatra amin'le olona manamafy fo ny loza dia tohizany foana ny zavatra taona fa ny zavatra mampatahotra nefa sanatria an'izany ka ataon'andriamanitra miatra amin'ny olona mafy fo ny loza any vao tonga saina hoe tena marina tokoa ka le afatra zay napetraka nefa ny atavorana osytsika sao dia diso tary izany inona ny zavatra kasain'andriamanitra tanterahana ao anatin'izay pasika zay mba tonga tsika andiny tena exodosy 2:20 miverimberina mandrakariva andiny 2:20 sy 3:20 zay filazana hoe tsy tongatonga ho azy ny pasika fa matoa misy ny pasika dia misy ny loza efa enjady misy ny fandringanana zany hoe zavatra roa no hitranga ao amin'ny pasika fanafahana amin'ny lafiny anankiray ho an'ny olona manaja fepetra marina zany na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy fa fandringanana kosa ho an'ny olona tsy mety manaja ny fepetra manaiky ny mpitondra azy manaiky an'andriamanitra satria ny fanekena ny mpitondra dia marika ny fanekena an'andriamanitra ny fandavana ny mpitondra dia marika ny fandavana an'andriamanitra ary zavatra sosy tsara mikendreniny tompona andraikitra na dia eo amin'ny firenena azy mba hierovana ny vahoaka ajao reto fepetra reto fa misy foana nefa mitady korotana vetsy averoa tsy tako mafeniny zany zavatra zany ary tsy misy hoe fanakianana akory fa mba hoentina mandiny tena hoe mankarere olona zay avy alao hitsahatra zany rehetrarehetra zany aleo tena miverina tanteraka amin'andriamanitra satria raha niezaka ataony tena no hiveritsika fa atonga ny loza hitsahatra tsy mitsahatra zany eo fa tsy misy hafa tsy mifiverenana amin'andriamanitra ihany na inona na inona hery anana ny firenena anankiray
ny fatokisana n'andriamanitra ihany no antoka ananana fiarovana nomen'andriamanitra ny pasika satria misy ny loza kanefa misy koa ny fanafahana ary tsy afa-misaraka ireo zavatra anankiroa ireo ho an'ny olona mafo miandra azy eo ny loza ho an'ny olona manana fanetretena ka hiverina marina amin'andriamanitra miandry azy eo ny fanafahana manaiky ny fahafatesany le zanak'ondry tsy misy kilema na ny fahafatesany jesosy kristy tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisana zay hoakala zay tsika indray manomboka zao ary engany mba tsisy ny fiboana ary raha afaka mivavaka tsika de tadidio zao teny zao fizany toetra ataon'andriamanitra ho atsika kristianina aloha voalohany indrindra hoe firy amin'ny kristianina ny iverina ny famarinana satria tsy tokony isy famarinana roa samy hafa zany satria baiboly tokana vakitsika ary ny eo anatin'ny baiboly marina ny zavatra voasoratra ao tsy misy zavatra samy hafa hoe ny atoko-pivavahana tahaka zao dia ny pasika tandremana de zao ny antony ny anankiray tsy mitovy amin'iny fa zavatra hafa zao ny antony hitandremana ny pasika fa rehefa pasika amin'i jehova dia fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema na fahafatesany jesosy kristy exodosy toko 2:2 dia zao ny voasoratra hoe fa ndeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina zany aho izy ka mono matorehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa zaho ny Jehova ary ny rao dia famantarina ho anareo mitrano izay toeranareo ary raha mahita ny rao dia andala anareo ka tsisy loza andringanana anareo raha mamely ny tany Egipta zavatra roa no mitranoko ao anatin'izay midiny Jehova zany hoe ny pasika dia fitsarana ho an'ny olona manamafo andringany andriamanitra fa ho an'ny olona manaiky ny fipetra dia zao mamonjy andriamanitra tsisy loza andringanana anareo tsy midika zany hoe ny loza tsy isy fa misy kosa ny fiarovan'andriamanitra eo anatrehany zany rehetrarehetra zany mba tsy hatonga n'le olona oringana ary tena azo antoka ny famonjen'andriamanitra rehefa izy no ny tena tsy diso ny tenany fa matoa diso amin'ny olona ny tenany satria matetika ny olona ianteherany le 17 tsisy loza andringanana anareo manantena izy fa tsy hotratry ny loza kanefa izy tsy manaraka ny fipetrapetrakaandriamanitra dia takan'izay zavatra ataontsika hoe mametraka lalàna ny fitondrana fipetra ao anatin'izao valana rehetan'izao kanefa le olona mini manampitsofina tsy manatanteraka ny fipetra izay apetraka mba iarovana ny tenany dia manantena tsy hotratry ny loza le olona tratra izy satria tsy nanaja ny fipetra ka natonga raha ny teny fikasan'andriamanitra rehefa tsy manaja ny fipetrapetrak'andriamanitra ary ny fipetrapetrak'andriamanitra dia ny fanekina ny fanavotana amin'ny alalan'ny rahan'i jesosy kristy izay latsaka teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fahafatesany dia tsisy loza andringanana anareo zany hoe tsy mahatratra ny olona ny loza ary zany ny zavatra iritsika isan-dapanana amin'ny tokantranontsika amin'ny firenena rehetra mba ho arovan'andriamanitra ny amin'ny loza izay tsy mijano io loza io mandrapatonga an'i kristy eny amin'ny raho any lanitra fa miseho amin'ny fomba maro isan-karazany ny teny toky exodosy toko 4:10 ary tena matoky an'io zavatra io manambara andriamanitra mampitandrina andriamanitra mba tonga ny olona iova fo fa rehefa mafo ny olona dia velan'andriamanitra nge andeha amin'izay patana izy fa izy tsy afaka hoe tena angany ampoky no eto le korotanao anatiko no etiko mandrakarehefa dia hoe tena hivoaka azo tombony amin'izany fanakorotanana satria niny mampitsofina manolona ny afatr'andriamanitra dia misy vanimpotoana voatenitrin'andriamanitra kosa andringanana satria izy efa nitena hoe tena raha hidina izy io izy amono matorehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny biby fioka hatramin'ny ny olona ary ny andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraika zany hoe na inona hery tokin'ny olona dia isy vanimpotoana voatenitrin'andriamanitra ary rehefa amely andriamanitra eo amin'le eritreretin'ny olona fa tena tonga mifaratapon'ny heriny izy eo no amelezan'andriamanitra azy ary dia ho loza ny fianjerana amin'izay vanimpotoana izay ary tena homenina satria tsy ho tafarina intsony satria miala ny enina andriamanitra nanambara andriamanitra mitaon'andriamanitra ny olona mba hanaja ny fipetra ary ny fanekenan'andriamanitra dia ahatombokontsika ny fanekenany ray aman-dreny zay nge no mahatonga ny Jehova hitena manajany rainao sy ny reninao mba maro andry ianao no ny tany izay nianan'i Jehova andriamanitra homenanao
satria mifanajana ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny tsy ny ray aman-dreny miteraka fotsiny fa ny tompona ndraikitra rehetra amoninao na ao ampiasany zany na eo amin'ny fireneny zany dia solo tenon'andriamanitra ka ny faneketsika sy ny fanajantsika amin'ireny ny ray aman-dreny na ranofo na ara-panahy reny dia marika ny faneketsika n'andriamanitra ary eo no mila mitandrona tsara satria misy ny ray aman-dreny tena mitondra ny zanany ho any akady mila tandremana koa nefa izay tsy anaiky be fahatany fa mifanaraka amin'le famonjen'andriamanitra ve miafatry le ray aman-dreny dia ankatoavina fa soa ho an'ny isambatan'olona fa saingy manjeny ny andro lava ny olona fa tia toe-javatra tia teny toky mba iorehana antsika tanteraka satria ao amin'ny vanim-potoana ny pasika sy ny lalan'ny famonjena exodosy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fa telo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo teny ho fampahirezana antsika ary inoko fa ho tanteran'andriamanitra atao amin'ny firenena satria mahazo antoka tanteraka tsika fa ny fitondrana amin'izao vanim-potoana izao dia fitondrana matahotra n'andriamanitra besaka angeny ny olona eo amin'ny sehatra ranofo milaza miantso ny anarin'andriamanitra na mipanakorotana na ny olona mandefitra ohatrany samy miantso an'andriamanitra fa io tsy hoe rehefa miantso an'andriamanitra ianao dia hamaly vavaka anao andriamanitra fa fantatr'andriamanitra ny fon'ny olona hoe aha manaja azy amin'olony fotsiny ataony fitaovana fotsiny le fiantsoanan'andriamanitra mba hisaritany olona fa misy tena ny fony rehetra ny ankinany amin'andriamanitra andriamanitra mijeriny ao anatin'ny fon'ny olona ary tsy azo fitan'andriamanitra fa ny zavatra tsy maintsy hitranga nefa ary inona fa ho tanteraka eto anivon'ny firenena ary zany zavatra zany dia fa tena zavatra efa fantatra hoe tena ianao raha vo androso dia tsy maintsy misy ny mpaminga ianao raha vo an'olo tena ao an'andriamanitra dia tsy maintsy misy miditra antsetra foana ny devoly hisakana zay famonjena tian'andriamanitra ho tanterahan'izay aty amin'ny andiny fatelo ambin'ny folo amin'ny exodosy toko faefatra ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo dia nampahery ny zanak'israely ro mosesy sy arona ary mosesy tamin'ny olona ozy aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo mifamonjeny jehovah zay ataonao anareo anio fa ny egiptianina zay hitanareo anio izy dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay tandindin'ny inona moa ny egiptianina tandindin'ny olona manamafo tandindin'ny olona mitondra korota tandindin'ny olona tiady tandindin'ny olona tia manao valifaty tandindin'ny olona tsy matoky ny fahefana ananan'andriamanitra dia nosy jehovah hoe ny egiptianina zay hitanareo anio tsy ho hitanareo tsony mandrakizay ary zany zavatra mampieritreritra raha mitoetra eo amin'ny toe-panahin'ny egiptianina tsika amin'izao vanim-potoana izao fa voafetra ny vanim-potoana ahafahantsika manakorotana raha mitoetra eo anatin'izany tsika voafetra ny vanim-potoana ahatonga tsika anome fony vahoaka amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona mandainga sy ny famafazana zao tsao mampikorotana rehetra voafetra zany tsy maharitra zany ary raha mbola velona tsika dia amin'ny androm-pahavelomantsika mihitsy dia efa tonga ny fitsaran'andriamanitra ary jehovah no niteny an'izany ny egiptianina zay hitanareo anio ozy dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay ary rehefa izay ny zavatra mitranga tsy manana fahefana ary lavo amin'nkenatra ny olona mitondra korotana satria mifahefan'i jehovah ambony lavitra no mifahefana ty izao tontolo izao ity ka anjarantsika no safidy hipetraka anana ny toe-panahy ny egiptianina zay mpanenjika zay mpanakorotana ao anatin'ny vanim-potoana ny pasika ve sa hipetraka anana ny toe-panahy ny zanak'israely olona ratsy fanaka nefa manaiky hiverina ho amin'i jehovah andriamanitra fa miafatra jehovah raha tena zanak'israely raha tena matoky an'andriamanitra dia tsotra ihany mijanona ozy fa ho hitanareo mifamonjeny jehovah zany hoe asaina mangina ny olona tsy mamaly faty avelao anentsika ny egiptianina avelao hitondra korotana fa ny zavatra mitranga dia ho hitatsika ny famonjeny jehovah amin'io raha tsy apositsika ireo toe-javatra mitranga fa nesoana avetsy averoa ny zavatra tena hifotorana mba hitondrana soa na ao anivon'ny fiangonana na ao anivon'ny firenena mety tena esoeson'ny olona nge abatibaten'ny olona fa ho hitatsika ny famonjena zay ataon'i jehovah ny herin'andriamanitra no miaro zao firenena mamitsika izao ka ninoneny nataon'ny olona ny fahanginana ny marika fa mamelan'i jehovah izy hiasa mamelan'i jehovah izy hamonjy ary le famonjena tsy misy olona afaka anao sorona ny tenany mba hitondra famonjena zany fa ny famonjena dia avy amin'i jehovah amin'ny alalany fahatserovana ny fahafatesan'i jesosy kristy satria raha mijery tsika
ny zavatra misy teo amboniny azo-fijaliana nangina nge jesosy nangina izy manoloana fanendrikendrehana ny fanesoana manoloana ny tsirariny zay natao tanina ary zay fahanginan'izay sy ny nanekeny anolotra ny ainy teo amin'ny azo-fijaliana no tondra fahavelomana ho an'ity zao tontolo zao ty mamindra fo na amin'ny tsara na amin'ny ratsy eo Andriamanitra io ary mitombona androm-pahavelomana zay omen'Andriamanitra atsika dia mariky ny fialan'ny enina mba hatonga atsika ho tafaverina aminy ary fantatritsika tsara zany fiverenana amin'ny Jehovah zany satria tongotra ny Pasika ny fiverenana amin'ny Jehovah dia amin'ny alalan'ny fifandekanina sy ny fitomanena fibebahana fanginana tanteraka fandraisana fanapa-kevitra tahaka ny zanak'Israely alao mangina fa miainy ny fipetrapetrak'Andriamanitra dia arahany atsakana sy atafa fotsiny fipetraka apetrak'Andriamanitra fa tsy miherin'ny teny na fahana mivoaka tao amin'ny tany Egipta dia avitra ny zanak'Israely fa nitoyany eo amin'ny andininy faefatra amby folo hoe Jehovah hiady amareo sy fa ianareo kosa angeny dia manao antso manisam-batan'olona tsiraray azy aza mba ho tafalatsaka ao anatin'ny fiantsiana ataon'ny olona aza mba ho tafalatsaka amin'izany satria raha tena olon'Andriamanitra tsy antsy ady zany mihitsy raha tena olon'Andriamanitra tsy hiteraka korotana zany mihitsy fa ny olon'Andriamanitra dia mangina manoloana ny tsirariny ary miady avelana ao an'Andriamanitra rehefa manginitsika dia Jehovah miady fa raha vao tsika ny mamaly dia Jehovah ndray ny mangina ary zany zavatra azo antoka tsy maintsy mamonjy atsika Andriamanitra tsy maintsy arovan'Andriamanitra ny amin'ny loza na inona loza hitranga raha tafaverina amin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy ny kristianina indrindra no olona arana tokony hitarika ny firenena hitaizany olona ao anatin'ny firenena mba olo-pirenena avanina ary ny atao hoe olo-pirenena avanina dia olo-pirenena matahotra ny Jehovah amin'izay vanim-potoan'izay ninonina zavatra kasaina atao dia ambin'Andriamanitra avokoa fa ao anatin'ny fanetretena tanteraka ao anatin'ny fahangina inona zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika dia mamerina zay zavatra voasoratra ao amin'ny Zefania toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo afatrafatra mipetrak'Andriamanitra amintsika ao anatin'izao vanim-potoana zay ohatrany manomboka mampangovotra zao mantombotra ny Pasika tokony atsiaro tombam-bidy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy isika satria nentiny tao aminy avokoa miotan'ny olona rehetrarehetra nentiny tao aminy ny faratsiana rehetrarehetra amin'ny vanim-potoana atsapan'ny olona zay le fitiavan'i Kristy zay no mahatonga azy mangina tanteraka ka ekeny tanteraka hoe tsy maefa na inona na inona zay tompo raha ny tokony misy tokony ho ringana zay kanefa dia tsy misy afa-tsy anao nitondra famonjena ao anay dia ataovitsapanay mitombam-bidiny ny fanolora-tena nataonao kanefa zay fanolora-tena nataon'i Jesosy zay tsy hoe maty izy dia voavonjy daholo ny olona fa nisy zavatra kosa andrasany amin'ny olona dia zao ny aneketsika ny famonjena zay vitany ary ny famonjena ny pirofo ny famonjena pirofo ny fanekena ny famonjena dia mifankataovantsika ny tenina tsy misy ahodikodina tsy hovana fa rehefa miteny Jehovah zao marina ekeny tsy misy adevy zay fa ny atoko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo anatra ho fampibebahana ny olona ozy dia ny olona tsy miatra ny lozy azo lazaina nge marina fa misy ny olona tratra ny valanaretina misy vitsivitsy ndao-sy ny fahafatesana fa tsy afaka hitsaritsika hoe reny olona maty reny na reny olona tratra ny valanaretiny reny dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra fa mba fampieritrretana ny firenena no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay kanefa ny zavatra tsikarytsika dia efa manomboka miamitombo zay le valanaretin'izay ary zay fitombony zay vavan'Andriamanitra miteny amintsika hoe firy amintsika ny mbola hitabataba firy amintsika ny tsy hanajany fiapetra firy amintsika ny tsy hiverina n'Andriamanitra fa tsisy fanafahana azo sika nyteherina ny ety amin'ity zao tontolo zao ty niezaka rehetrarehetra atao rehefa ratsy ny fon'ny olona tsy mitondra soa azy fa niezaka rehetrarehetra atao na abatibatian'ny olona rehefa matahotra an'Andriamanitra dia ho hitanareo ozy ny famonjena zay ataony Jehovah ho anareo fa ny Egiptianina zay hitanareo anio tsy hitanareo tsy mandratray dia tsika no anapirofo an'izany niza mietraketraka amin'izao vanim-potoana zao
memiena ny heriny ary tsy ho hitatsika intsony mandrakizay zany hoe tsy manana fahefana hitondra korotana intsony eto amin'ny firenena fa jehova no mamely azy amin'izany rehetrarehetra zany raha bokiny zefania dia mifatimora ny loza ozy zany hoe efa mananotanana ny loza dia fantatritsika tsara fa mbo mananotanana ny loza dia ohatra ny misy antson'andriamanitra mba ho tonga amin'ny fifadekana ho tonga amin'ny fandiniantena ho tonga amin'ny fiboana isambatan'olona tsy raray avy ary le fiboa ambaritra fiboana ava-panahy mandinika aloha inona ny tokony atao fa tsy vitatsika amin'ny herin'ny tenantsika fa tsy maintsy misy lehibe manoro lalina atsika ny amin'izay petra tokony ho ratsina ary ny lehibe ekena teny dia andriamanitra mametraka amin'izay petra amintsika ao anatin'ny pasika izy mba hitodiantsika eo amin'ny hazo fijalian'i kristy mengona ozy eny mivorianareo firenena tsy manan-keratra dia ny tsy mbola miatra ny didy mielona tomin'ny akofa ny andro ozy dia ny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafiny jehova eny dia ny tsy mbola tonga aminareo ny andro firehetany fahatezeran'i jehova mitediavan'i jehova ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany izay fa nanaraka ny fitsipiny tadiavo ny fahamarinana tadiavo ny fandeferana angabo voafiny ianareo amin'ny andro fahatezeran'i jehova to tena torohevitra ampitiavana izany rehetrarehetra izany tiatsika ve no afaka andao anaja ny pasika araka ny tokony ho izy araka ny sitrapon'andriamanitra tsy ovaovana manomboka amintsika kristianina izany rehetrarehetra izany fiverenana tanteraka amin'ny famarina ny tenin'andriamanitra mba hanginontsika manoloana ny fotokevitra tazomitsika fa hampandefitra ny ampokotsika fa hampanjaka kosa ny sitrapon'andriamanitra ary tsy misy afa-d'izay ihany no antoka azaon'andriamanitra mamonjy atsika raindray mampieritreritra ny tenin'i jesosy satria misy foana angeny andala misy ny tsy anaiky na dia kristianizao raha anko izao nefa nahazatra anay fa zay nataona ihany natao asafidimpon'ny olona io fa ny afatra dia zao afatry ny famonjena ampitaina amin'ny olona ampitiavana tsy misy etraketraka andao hiverina amin'i jehova andao hiverina amin'i jehova mbola tsy tonga ny farany fa miloza nefa tsy mitsahatra kanefa mitanjona kendren'andriamanitra ao anatin'izao teny fampaherezana zao dia miatoka itsika ny teniny satria ny zavatra tsy maintsy ho tanterahan'i jehova ary inoko fa ho tanterahana eto amin'ny firenena dia iny exodosy toko faharoa efatra amby folo ny andininy fa telo amby folo sy efatra amby folo iny ilazao ny zanak'Israely ozy mijanona aza matahotra fa hitanareo ny famonjena izay ataon'i jehova andriamanitra reo ho anareo izy ny egiptianina izay hitanareo anio hitatsika izy zao tsy ho hitanareo tsony mandrakizay satria tandindon'iza ny egiptianina olona mpanamafo sy miteraka korotana fotsiny milohan'ny pasika fa hitany jehova andringany jehova fa nyherin'ireo olona reo ho lefy tanteraka mihitsy ho rava tanteraka mihitsy tsy ho hita intsony mandrakizay tsy azo anankinana ny fo sy ny fanantenana ny tiany jehova atao amin'izay jehova no hiady anareo izy fianareo kosa mingina mamonjy io andriamanitra io ary ny afatra atao amin'izay fania dia antso fampiverenana ny olona mba hatonga ny olona ho tonga ny fibebahana tsy efa na vitany kristy ny famonjena efa mitondra ny mangidy rehetra teo amin'ny hazo fijaliana izy zay ho tsarovatsika eo anatin'ny pasika mba hatonga famonjena ao atsika dia ararotina raha mbola misy mifamokampon'andriamanitra tsy afaka mitandrina amin'ny pasika tsika tamin'ny heritaona engany mba ho afaka mitandrina amin'ny pasika izy isika amin'ity taona ity ary engany mba hiteraka fanafahana tanteraka ao antsika ny fahatserovana ny fahafatesan'i jesosy kristy dia maherezy azakivy fa rehefa tafatodika amin'andriamanitra ianao dia tonga ominao ny fiadanam-po mahazo antoka tanteraka ianao satria olona mino manantena ny teny fikasana avy amin'andriamanitra hoe jehova hiady atsika isika kosa angina dia avy alao hitranga ny loza fa zay ny teny fikasana ao amin'andriamanitra atsika raha tafaverina ao amin'andriamanitra tsika raha tena manjaka ao anatintsika ny fitiavana miado atsika eo andriamanitra io dia apetraka tsika eo ampilatanan'andriamanitra zay ho avy ny firenena tazomitsika ny teny fikasana ianao jehova efa niteny taminay ianareo mangina fa za miado anareo matoky an'izany teniny zany izahay engany ny firenena malagasy matoky an'izany teniny jehova izany satria na dia eo ary ny herin'ny egipta mandrahona tsy miteny
manoloana ny herin'i Jehovah zany voninahitro n'andriamanitra reryana mivalatsika Jehovah-andriamanitra ray misaotra anao izay satria andriamanitra fitiavana tokoa ianao manoloana ny toejavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny pasika izay tokony hatonga anay andiny tena tanteraka mahatongavany teny fikasana avy aminao tsy mbola miatra akory fa mampanantena ianao fanavahana kanefa milaza ihany keo ianao fandringanana fanirinay dia mba ho isan'izay ho afaka ny ao anay nefa ny fanainao masina nanonay fanitretena araka mitaken'ny teninao izay nampitondranao an'izay efa ny hoe mitadiavany Jehovah ianara-pandefitra rehetra amin'ny tany izay efa nanaraka ny fitsikiny tadiavo ny fahamarinana tadiavo ny fandeferana angamba voafiny ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah mba tsy hiatra amin'ny izany fahatezeranao izany Jehovah fantatray fa ny loza tsy maintsy mitranga fa ny ankatahanay dia mba ho voaro amin'ny loza ny sabatan'olona indrindra ty firenena malagasy ity izay mitondra faisana tanteraka ao anatin'ny fahantrana kanefa dia na dia eo ary mitoejavatra izy betsaka mbola tsy tonga saina fa miteraka korotana tady ampihitsoka tanteraka n'izao firenena izao fa ny teny ianao Jehovah fa ianao ny ady dia mahatoky an'izany teninao izany izay dia ampahirato ny masonay tompo ahitana ny famonjena izay ho tanterahanao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy fa soavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandraka rehefa.